eo amin'ny sihatry ny fampianarana kosa dia nisy ny fampiofanana ireo tompon'andraikitra eo amin'ny sihatry ny fampianarana tetsy amin'ny centre de formation Maibahoaka izay natolotry ny teknikal tafiditra indrindra amin'ny teknika vaovao ampidirina eo amin'ny sihatry ny fampianarana moa ity fiofanana ity ary niompana betsaka tamin'ny fampiasana ny visioconférence teo jeresika ndray ny sary. Misy ny teknika vaovao izay ampidirina amin'ny sihatry ny fampianarana eto amintsika. Tokony hitovy ny fampianarana atolotra ho amin'ny mpianatra rehetra manerana ny nosy. Ny fampiofana visioconférence mba hampitovy lanja ny fampianarana rehetra. Misy ny fampiofanana ireo tompon'andraikitra eo amin'ny sihatry ny fampianarana tetsy amin'ny centre de formation Maibahoaka izay natolotry ny teknikal. Eto anatin'ny andro izay omaly alakamisy sy androan'ny zoma fa raiky folo volana septembre dia nanao fiofanana ny mpiandraikitra rehetrarehetra eranosy miaraka amin'ny mpiandraikitra anivon'ny fiadidana fampianarana mahakasika ny fametrahana ny plateforme na visioconférence ho an'ny sekoly rehetrarehetra mpianao ao anivon'ny groupe INSPN MAD dia izy io dia irahana amin'ny orinasa anankiray antsoina hoe société technicole. Tombontsoa azon'ny mpianatra moa zany dia voalohany indrindra moa fitovizana ny fampianarana azo naiza faritra misy dikan'izany misy mpampianatra ho fantenanay zany amin'ireo mpampianatra misy eranosy ireo ka ireo mpampianatra voafantany ireo dia amin'ny fotoana ampianarany dia miara-mahazo amin'ny fampianarana daholo ny voafaritra rehetrarehetra naiza misy azy eny amin'ny afovoan'i Madagasikara. Politika vaovao entina manatsara ny kalitao amin'ny fampianarana ny Masona. Fampiofanana nasionaly manara-penitra miaraka amin'ny groupe INSPN MAD ho an'ny mpianatra manerana ny nosy. Ny fampiasana ny teknôlôjia izay manaraka ny toetr'andro no tokony apetraka raha ny filazan'ny tompon'andraikitra. Iny fanedidiny ary mpijery ajaina no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity. Soranay teto amin'ny fahitalavitra matv no nanjoy hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovao manentana anao trano kosa tsy saraka amin'ny fahitalavitra mbola ao ireo fandarana maro izay no manana ho antsika mpijery sy mpakafy ny fahitalavitra matv. Manome fotoana anao ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.